Tafatsangana ny ariva teo ny birao ahitana ireo mpikambana andrafitra ny vondrona politika HVM ahitana ny prime ministre sy ministre eo anivon'ny gouvernemanta. Hipoka tanteraka amin'ny fiangonana ny fanitra kitro hatreny ambaravarana tsy latsa-danja noho ny fankalazana ny fety masina rehetra sy ny fotoam-pivavahana isaky ny alahady ny fanamarihana ny fiakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra na ny Ascension 70 andro aorian'ny Pâques. Fampisehoana tolo-tanina ho an'ny Nono teny Antsonjombe, iran-tarika mahaleo ranoray noho ny arahan'ny mpakafy sy ny mpanankato malagasy nahitana mpiangaly-gadona samihafa tao anatin'ny folo ora. Ny fiaramentan'ny artista nampy an'ny Rakotobe Andrianabelona na Nono isan'ny songadina. Ny antsiprian'izay avy hatrany. Mety azo antsika amin'ny tampoka ny lozam-pifamoivoizana. Miaraka amin'ny fiantohana tierce collision aro na iza trano mpiantohan'ilay fiara ny fandohana dia ho raisina an-tanana avy hatrany ny fanamboarana ny fiaranao. Aro miaina sy miaro mandrivon'ny vato. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un brushing. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et maîtresse. Paolai, toujours meilleur. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. 1, 2, 3. E fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifonyla satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahaso mafinaray zay mividy formula roa dia mahazo borosy nifiray Maimai-pona. fianao nga ahoana ietena maimai-pony ararody a tsy isan'andro fa voafetra ihany le fotoany mandehana takiden'izao a hiazaka zao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa amin'izao fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV izao asainam-panajana ary ianao anaraka izany hatramin'ny farany lamesa entelo mifanesy Kristiana mihoatra ny 504 no tonga nandray ny evanjely masina tamin'ireo fiangonana katolika roa izay notsidihana androany hipoka tanteraka ny fiangonana ny fanitsakitra hatreny ambaravarana tsy latsa-danja noho ny fankalazana ny fety masina rehetra sy ny fotoam-pivavahana isaky ny alahady noho izany ny fanamarihana ny fiakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra na ny Ascension izany. Ivra Kotsafy no mitondra ny fanadihadiana. Fety ankalazana 70 andro aorianan'ny Paska ny Ascension. Mitotona ao alakamisy eo anelalelan'ny 30 avrily sy 3 jona izany amin'ny almanak grégoriana izany hoe ny almanak mahazatra antsika. Ny fiakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra taorian'ny nandresen'ny fahafatesana, ny fiavaran'ny fiainany tetỳ an-tany no tena ankalazaina amin'izany. Ascension moa zany eto amin'ny fiangonana katolika dia ankalazantsika an'i Jesosy Kristy niakatra any an-danitra. Dia tandindona famantarana maneho antsika kristiana. Tsy natao ijany eto an-tany ny fiainantsika efa misandratra makany an-danitra ihany koa. Isan'ny nanamarika ny evanjely ny rahanany eno androany ny hoe mandehana ianareo amin'izao tontolo izao toriany evanjely manaova batemy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Feno noho izany ny mahandro masina toy ny Pentecoste, Paska ary ny Krismasy ny andro androany ho an'ny fiangonana katolika.
ho an'ny kara Saint Michel Litosy olona 500 no nanotrina ny sorona masina tamin'ny fidirana voalohany. Olon-dehibe 13 no nanolo tena ho amin'ny kominio. 17 ihany koa ireo tapa-kevitra hiditra ho isan'ny fianakaviam-be katolika. Ho an'ny paroisse Fenomanana kosa indray 300 ireo nahazo fahasoavana androany. Ny 70 nanavao ny tokony omeny tamin'ny batemy ary ny 900 no raisina kominio voalohany. Ny Ascension zany ho an'ny kristianina katolika dia mitovy ny fankalazana ny fety lehibe rehetra eo amin'ny fiangonana. Dia raha jerena amin'izany dia mitovy amin'ny Pâques, mitovy amin'ny Pentecôte ary mitovy ny Krismasy. Arak'izany ny kristianina katolika rehefa isaky ny Ascension zao dia vorolanina ohatran'ireny fety rehetrarehetra reny. Raha toa ka fitaovam-pivavahana tsotra ihany no notanterahany fiangonana maro teto an-drenivohitra, fotoan-dehibe ho an'ny fivavahana katolika ny andro androany. Nisy ihany koa ireo izay nidroso tamin'ny fanamasinana ny fanambadiana tamin'ity Ascension ity. Araka ny fanarahinao tany amin'ireo lohatenim-baovao ny pejin'ny politika avy hatrany indray no hidirantsika amin'izao fotoana izao tamin'ny 5:00 no efa teny an-toerana ny ankamaroan'ireo vahiny saina nahitana ireo olona akaiky ny filohan'ny repoblika Rajaonary Mampianina tonga nanatrika ity lanonana ity ihany koa Ramatoa Voangy Rajaonary Mampianina vadin'ny filoha-pirenena sy ny lehiben'ny governemanta ity farany izay tafiditra ao anatin'ireo olona 10 andrafitra ny Braon ity antoko politika ity fantatrary fa voafidy ho filoha nasionaly ny antoko HVM ny minisitra ny foto-drafitra sy ny fampitaovana ary ny fanajariana an-tany Rivo Rakotovao voafidy ho sekretera jeneraly kosa Henri Rabarinjaka nahitana tsy fahatombanana nefa teo amin'ny fikarakarana ka nampimenomenona ny olona maro ny ankamaroan'ireo solombavambahoaka tonga nanotrona ohatra dia tsy nahazo sezaka samy mijorojoro nanodidina ny efitrano nisy ihany koa ireo nody avy hatrany fanampanazavana hoentin'ny Ernirina Rabary. Azo fanasana hoe anao HVM ny fitondrana dia tonga izay ampirahalahiana satria antoko raha vavy zany dia manatrika satria izay no fiantsoana azo dia tonga ary manome tsodrano satria demokrasia daholo zany rehetrarehetra zany ka efa fiaina ilay toerana tsisy toerana ntsony dia fahalalam-pomba ny tonga zany fa tsy mety amiko koa ilay mijorojoro dia aleoko manome tsodrano fotsiny dia mandeha. Ny pejin'ny toe-karena kosa no hidirantsika hampionan'ireo mpisehatra eo amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa sy ny asa vaventy no tanjon'ny journée du BTP izay ho tanterana manomboka ny alatsinainy avy izao ao amin'ny Carleton Nanosy. Maro amin'ireo mpandraharaha tsy miankina no voaterina nakatom-baravarana noho ny tsy fisian'ny asa nandritry ny krizy. Ankehitriny efa miverina avokoa na ny mpamatsy voly na ny foto-drafitrasa goavana ka sain'ny fanjakana ho tanterahina. Fanaterina. Vola mitetina $1 miliara no ilain'ny fanjakana malagasy anamboarana ny lalana rehetra eto Madagasikara. Tsy manana fa tsy 770 tapitrisa ariary nefa ny fanjakana amin'ny alalan'ny ferna ny tahirim-bola ho an'ny fanamboaran-dalana. Tetezana miisa 220 ihany koa no kasain'ny fanjakana ho atsaraina amin'ny alalan'ny famatsim-bola iraisam-pirenena izay nanome $100 tapitrisa afaka ampiasaina manomboka ny volana Jolay ho avy izao. Efa nisy ny kitapom-bola avy amin'ny fanjakana natokana amin'ny fanamboarana ny lalana amin'ny renivohim-paritany rehetra ka isan'izany ny eto Antananarivo izay manomboka amin'izao fotoana izao. Ny lalam-pirenena faharoa, fahaefatra, fahafito ary ny fahasivy kosa no tena ilana asa maika. Kasika ny RN9 dia voateo moa zany vao nanao signé contrat dia nivory niaraka tamin'ny-bady dia mitentiny eo amin'ny $45 millions eo izy. Misy ihany koa zany avaty amin'ny fanjakana malagasy vola mitentina $4 milliards izay tsy maintsy amentsika satria misy olona mipetraka ambon'ilay lalana satria mandritry ny 50 taona ny lalana izy voakitika dia ireo olona ireo zany tsy maintsy asorina amin'ilay toerana. Ny fiomanana amin'ny fantanterahana ireo asa vaventy marobe ireo indrindra no antony sy ny fionana karakarain'ny sendikany mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny asa vaventy. Afahana zany manana piasa zany na hoe tsika ferrailleur na hoe monteur be zany piasa homanitsika mba ahafahantsika zany maka ny rotsena ireo zany atsika entreprise locale dia mba misy hoe amin'ny vazaha hoe impact social zany le asa vaventy ataontsika. Tsy ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny asa vaventy ihany andray anjara amin'ny hetsika ihany koa ireo orinasa goavana manatetika asa amin'ny fananganana foto-drafitrasa sy ny famelabelaran'ny fanjakana ireo foto-drafitrasa goavana kasainy ho tanterahana amin'ity taona ity ary ny vinany.
Tao anatin'ny 5 taona nisiany krizy adiny ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Maro ny ezaka narenan'izany isan'ny lara-pamian'ny fanjakana malagasy ity sehatra ity amin'izao fotoana izao. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tsenabe ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy ny filoha Erajonary-Mampianina omaly ary nilaza fa omena vahana ihany koa ny fampiofanana eo amin'ity sehatra ity. Fanadina hoentin'ny Iltasinjo. Fiompiana akoho gasy, sehatra tsy be mpitrandraka intsony izany indrindra amin'ny faritra Andrenivohitra. Any Amoron'ny Mania kosa mbola miantoka ny 900 mahery ny fidiran'ny mbolan'ny mponina amin'ny alalan'ny fiompiana izany. Miantoka ny sakafo, eo ihany koa ny fitsinjovana ny vody andromerika. Miezaka ny manatsara ny fiompiana ny akoho gasy ny mpiompy any amin'ny faritra iny. Manampitosika izany ireo tetikasa isan-tsokajiny. Fanasarana ny vaksiny ny amin'ny sakafo. Zay zany le fanasarana dia amin'ny trano koa atao manara-penitra fa tsy dia ny trano le taloha. Manatody 720 ka hatramin'ny 720 ny akoho gasy iray raha toa ka tsara fahana sy tsara karakara mialohan'ny ikotrehany. Manodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary kosa ny vidin'ny akoho iray arakaraka ny habeny. Ny atsara ny fiompiana taorian'ny nanarahana ny toromarika ny mpitsabo biby. Taloha raha na dia mba manao tomba sy manao tetikasa tamin'ny mbola sanao vaksiny dia indray dia mbola sy tonga le eritreretra le hoe varona dia efa maty ny aretina sy nama fa zany tonga dia hoe mahavelona tsara zany le akoho gasy satria efa misy fiarovana na le akoho gasy amin'izao zany dia efa tsy mampitaitagna ny tasaka koa le mipy akoho fa efa voaro zany le fiompiana. Tsy ny fanafody ihany no miantoka ny fahatsaran'ny vokatra ho an'ny akoho gasy, mitana toerana goavana ihany koa ny fanadiovana ny trano fonenany izay tsy maintsy misy fenitra arahana ihany koa. Ny fomba fanadiovana io fiompiana io toerana iompiana io tena zavatra ngeza be mihitsy io. Matetika tsy dia tena ataon'ny mpiompy malagasy loatra ataony avaindondra raha nefa ny any tena miantoka tena tsarany le vokatra rehefa avy eo. Ho an'izao Repoblika faha-efatra vao manomboka izao, napetraka ho politika mpanjakana ny fanomezana lanja indray ny seha-piariana voalohany. Maromaro ireo paikady entina anatrarana izany. Eo ny fanampiana azy mivantana eo amin'ny ara-pitaovana zany ara-piana ny ara-panafody ara-bola azy ireny amin'ny fametrahana ireo sehatra famatsim-bola zany eo indrindrindrindra ihany koa zany ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa tahaka ny lalana izay amoahana ny vokatra dia ny sehatry ny fanofanana sy ny fampianarana ho amin'ny sehatry ny fiompiana. Androany no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny foaran'ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy. 20 ny mpandray anjara, ahitana mpiompy omby, kisoa, akoho, vorona isan-karazany, ny trondro sy ny fiompiana zana-danjy ary ny seha-piariana samihafa mifototra amin'izay fiompiana izay. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray veloman'ny mponina nentsiny Mareto Madagasikara, saingy mbola voararan'ny lalàna treto toaka gasy 7,000 litatra indray no saro ny mpitandro ny filaminana ny talata farany teo tetsy Akadimbahoaka tsy afa-nitsoaka fa noraisi-potsiny teo ampakana ny entana ilay ramatotompony fanatetiana. Tsy laha mifika mihitsy ireo mpamatsy toaka gasy eto Andrenivohitra saingy misy hatrany ireo tsara sitrapo manome vaovao ireo mpitandro filaminana. Na fiainana tao ambanigonina Simon ireto bidon 20 isa feno toaka gasy ireto ary raha ny fanady adiana efa indrona findra camion izy ireo vao tonga teto Andrenivohitra. Nahazo antsy ny mpitandro filaminana ny maraina ny talata fa misy camion mitondra toaka gasy miainga avy any Tomasina. Ny arivan'io ihany dia tratra teny Akadimbahoaka ilay camion. Tratra teo ihany koa ity rem-pianakaviana 430 taona ity. Rehefa natao ny fanady adiana azy dia niaiky izy fa azy ireo entana. Voarara lalàna nefa ny fitondrana sy ny fivarotana ny toaka gasy. Fa arak'ilay lalàna vaovao zany dia ny olona tratrarana toaka gasy zao dia mandoa 10,000 ariary isaky ny litatra. Zany hoe lasa 10 eny zany le sazy aloha 10,000 ariary isaky ny litatra ary tsy maintsy mamita sazy heritaona ka hatramin'ny 2 taona hatramin'ny maizina. Rehefa natao ny fanady adiana dia nanambara ny tompon'entana fa noho ny tsy fisina no ivarotany toaka. Alaina ny fanandrana any ambanivohitra Tomasina ireo toaka. 700 ariary no ividianana ny 1 litra any. Amidy manomboka amin'ny 2 ariary kosa izany eto Andrenivohitra. Raha tsy ahivina, tamin'ny iray volana dia efa nisy toaka 770 bidon voasambotra ny pôlisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelona. Taorian'ny fanady adiana, narina teny amin'ny lakan-drano nandretany teo imason'ny tompony ireo toaka. Nitoboka ponja vonjimaika ilay ramatoa rehefa avy nohenoina teo amin'ny fampanaovana omaly.
manoloana izany mipetraka ny fanontaniana isy fijerena manokana eo anivon'ny anteny mera-pirenena ve ny fampanarahan-dalàna ny famokarana ny toaka gasy izay fantatra fa mamelona-ponina ny hetsiny maro eto Madagasikara any avaratra sy Atsinanana Nosy indrindraindrindra. Araka ny fanadihadiana natao, mahatratra hatramin'ny an-tapitrisa litatra ny toaka gasy vokarina eto amintsika isa-taona ary 100 taona no efa nisy izany. Ny pejin'ny kolontsaina kosa namarana antsika ny fampahalam-baovao amin'ny tian'io ity tsy nanaka n'ireo mpakafy sy artista tsy hamaly antso fanomezan-tanana tamin'ny fampisehoana tolo-tanana ho an'ny Nono tao amin'ny Coliseum any antsika androany tontolo andro. Iran'ny tarika mahaleo ranoray saingy ny angalian'ny tarika maro samihafa. Ny fiara-mientan'ny artista nampy an'i Rakotobeandriana Belona na Nono izay isan'ny songadina nandritry ny fampisehoana fanadihadiana. Firaisaposy firaisa-tsaina mitarika mahaleo no nasehon'ny artista maro tonga teto amin'ny Coliseum androany. Noho ny fampisehoana natokana anampiana ny Nono izay mitsabotoena any ampita amin'izao fotoana izao, natokana ho azy avokoa ny vola rehetra azo amin'ny fampisehoana na amin'ny tapakila na amin'ny vatana androtsahan'ny mpijery izay fony. Dokotera vazaha misabo anazy any zany sy dokotera Gasety izay manaraka anazy tsy miteny zavatra hoe inona fa marary izy zany. Dia manoana fahasalamana hatramin'izao aloha zany dia hoe mbola tsisy vaovao voaray fa raha nampianakaviana ny Nono koa manko io. Fianakaviana dia mbola tsy miteny na dadana fianakaviana fa efa karakara. Tony Zoky sy Ray aman-dreny no nandraisan'ireo mpanakanto aty aoriana ny tarika ka tsy nisalasala izy ireo tamin'ny fandraisana anjara. Tolo-tanana zany ho an'ny Zoky Nono izay eo amin'ny tarika mahaleo moa zany tarika mahaleo na dia mpanao rock ary zay dia zany mahaleo zany dia conservatoire gasy amiko zany tsisy tsy nitendry zany angamba na raha ohatra hoe ambo angamba raha miteny hoe tsy nitendry raha mbola veto amin'ny tanàna koa zany. Malagasy sy amin'ny mahasamy artiste dia misy ny atao hoe firaisan-kina fiaraha-miombona rehefa misy blème zany dia io zay io tonga manatrika zoky be anainga ireo iran'ny tarika mahaleo nataonay fa tsy iran'ny taimokaiky misaotratsika rehetrarehetra satria tsapa zany fa le fifankatiavana ho antsika samy malagasy dia mbola mipoetra mihitsy ao anatin'ny tolo-tanana ohatr'izao dia finaritra be. Na dia tolo-tanana azy tsy nanakana ireo mpijery tonga marobe tsy hankafiany iran'ny mahaleo izany. Dia izay koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ny tian'io ity. Aorian'izao fampahalam-baovao izao no narahinao ny fandarana almanaka sy tanànantsika. Azo diny kosa ny manaraka ny fampahalam-baovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny valora sy sasany. Dia mamefotoananao indray raha ampitso tahaka izao veloma tompoko.